Ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny famokarana ny sehatry ny zavakanto izay no amaranantsika ny vaovao. Nampafantatra ny tsy fiarahan'ny miasa intsony amin'ny JM Production izoko vonjy izay niara-niasa tamin'ny mpanakanto Jerry Marcos. Tsy misy ny disadisa teo amin'ny rotota raha nampafantariny fa noho ny andraikitra hafa no isany nialany tao amin'ny JM Production. Rotsitra kotin'irainy eo amin'ny sariny Stefana Razafy Manjimby. Efa nisy ny filazana tamin'ny Haino Amanjery mahakasika ny tsy fiaraha-miasa intsony eo amin'ny JM Production izay tarihin'ny mpanakanto Jerry Marcos sy izoko vonjy izay mpandrindra ity orinasa ity teo aloha ary mbola nanamafy izany ity farany. Tsy misy ny disadisa eo amin'ny rotota fa saingy noho ny andraikitra hafa izay miandry ny izoko vonjy no isan'ny antony nisy tahany teo amin'ny fandrindrana ny asa eo anivon'ny JM Production. Nilaza ihany koa izoko vonjy fa tsy anjarany intsony ary tsy nitsabaka amin'ny raharaha mahakasika ny JM Production intsony ny tenany. Ya, voalohany moa fanambarana fa tsy mitondra JM Production intsony za noho ny andraikitra marobe izay sahany. Isan'izany no ny filatsana sy lombabaoka ny sambava satria ny mitondra ny artiste ngeza ohatry ny Farah Jones sy Jerry sy ny tariny tena raha olona matifitify dia tena vizana mihitsy satria ny coup de téléphone sy ny andraikitra interview mandeha ivelany manao contrat dia tsisy ahiny fa tsy azo fangaro amin'ny zavatra na dia zany na tsy zany za zany ny mozika zany ny ahinako ary anatin'ny liko tsy maintsy manangana kely beavina production izay mba ilalovako amin'ny mozika zany tsy hoe manao mamokatra artiste fa mamokatra événementiel sy ny hoe ohatra ny artiste madinika izay mety tsy anahirana mandra-patongavana amin'ny sehatra ohatra ny Jerry Marcos. Ankoatra ny adidy vaovao izay ho raisin'ny izoko vonjy dia nanokatra ivitoerana vaovao entina nampiana ny mpanakanto malagasy ihany koa izoko vonjy izay iarahany mitantana amin'ny mpanakanto Damama. Azansa zany zay olona tsy mahafantatra hoe eza misy ny zavatra ilainy momba ny artiste na hoe te hanao clip izy na te mitady studio d'enregistrement mitady toerana anaovana affiche mitady toerana anaovana banderole io agence io zany afaka mikarakara zany ary afaka tonga dia mandray an-taninanao amin'izay toerana zay amin'izay zavatra ilainao momba artiste zay. Na izany aza nefa dia mbola mitohy hatrany ny fiaraha-miasan'ny izoko vonjy amin'ireo artiste maro isan-karazany isan'izany indrindra ohatra i Big MG na ihany koa i Damama. Dia iny fanadihadiana iny koa ary no manakatona ny vaovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mirary ary nafinaritra ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fahitalavitry ma TV mametraka ny veloma mandra-pioana indray.